Rambola nangingina ny fanaterana ny antota taratasy filatsako vidina ho an'ny teto amin'ny commune Antananarivo Renivohitra ho an'ny tany amin'ny commune ivelan'ny Renivohitra kosa isany amin'izany tao amin'ny commune Ambohijanaka dia nanatanteraka ny fanaterana ny antota taratasy filatsako vidina Andriamatoa Andrianarjona Elima Amtiny candidat tsy miankina moa ny lehilahy ary naneho ny fahavononany amin'izay fandraisana anjara fividianana be ny tanàna izay. Mirotsaka ho candidat amin'ny fividianana be ny tanàna amin'ny commune Ambohijanaka i Andrianarjona Elima Amtiny mirotsaka amin'ny anara manokana ity candidat ity. Omaly izy no nanatitra ny antota taratasy firotsako vidina teny amin'ny Ovekinantsany ka ny mpiara-miasa akaiky aminy nanatanteraka izany. Indrindra aloha dia ny fahareselin-dahatra ny tenako amin'ny tokony andraisana ny andraikitra koa conseiller ana mamperinasa mahalala tsara izany fitantanana ny commune izany ary ny fikambananay zany maha-indépendant anay dia manana ny programme ahafahanay zany zay mametraka ny atao hoe programme projet de grand Ambohijanaka amin'ny lafiny sosialy sy ny ekonomika ary ny fikarikarena rehetrarehetra iarahana amin'ny tantsaha. Nitondra faneho-kevitra mikasika ny fandaminana napetraky ny senity momba ny bileta tokana izay tsy asiana sary sy anarana moa i Andrianarjona Elima Amtiny. Indépendant anay zany dia ny lalàna apetraka tsara fotsina fampizarana tsara fotsina dia fa ampy anay tsy dia manana problème amin'io zahay satria zahay tsy voafehan'ny antoko politika fa manana ny maizy anazy dia tsy zavatra atahoranay mihitsy. Mahery ny 10 taona nefa nipetraka teo anivon'ny commune na Ambohijanaka ity candidat ity ary mpiambana eo anivon'ny filakevitra municipaly eo atoerana ihany koa ankoatra io dia mpandrara ihany koa i Andrianarjona Elima Amtiny.